FITSANCATSANGANANA teny IMERIKASININA nizotra tamin'ny mpilaminana afa-po tanteraka ny vahoaka. Mponina avy any amin'ny faritra fitondrana mampanofinofiny misy ato amin'ny firenena. Tandron'ny filaminana entin'ny fanjakana atao ery famoretana hatrany. Manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy tonga sy indray anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao sabotsy fahiny ny volana Febroary ny taona 2024 manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fotoana efa nifanomezana dia tontosa soamantsara androany ny FITSANCATSANGANAN'ny MIARAMANONJA teny IMERIKASININA teny raha fitinina tsotsotra izay FITSANCATSANGANANA izay dia nizotra tamin'ny mpilaminana ho rahantsika feno rehefa avy eo avokoa izay fampitam-baovao makasika izay FITSANCATSANGANANA izay rehefa vonona ny sary fa anomboantsika ny vaovao aloha amin'izao alina izao dia ny vaovao makasika ilay raharaha volamena 7 kilao iny nivoaka ny marina tamin'ny alalan'ny fanadihadian'ny France 24 tokoa mantsy ny zavatra rehetra makasika iny volamena 7 kilao iny. Tompona andraikitra feno amin'ny ity raharaha ity ny fanjakana hoy ny fanazavany maître Willy Zafinjatova na ihany koa maître Olala. Waratsika ny fanadihadiany eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny toky Ramarolahy. Dia samy nanala tena avokoa ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra tamin'ny fipoahan'ireny raharaha volamena 7 kilao ireny. Nilaza ho tsy nisy tompona ndraikitra na dia iray aza fa maty hatramin'ny caméra de surveillance ary nisy napiditra tsokosoko tao anaty fiaramanidina ilay volamena. Nivoaka nefa ny fanadihadian'ny France 24 nahazo ny fankatoavan'ny tompona ndraikitra isan'ambaratonga ny taratasy rehetra. Ny zavatra fantatra moa zany hatramin'izao dia izao hoe le fanjakana malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao dia minia na mikezaka mafy dia mafy mihitsy milaza hoe tsy responsable mba ho hita fa hoe tsy nanao ny zavatra eo. Dikan'izay zany dia manana anjara manana didy sahala aminay zany amin'ny fitsarana dia hoe zay mpanenjika no manana didy hitondra porofo ny zavatra teneniny. Ka noho izany miandritsika amin'izao fotoana izao zay porofo avy ana fanjakana fa hoe marina zavatra teneniny satria reny olona be dia be nampidirina fonja reny. Fa ny zavatra marina sy hita dia voalaza ny France 24 sy ny RFI fa hoe misy taratasy ofisialy mandeha araka ny tokony ho izy ny voan'ny roplaniny teto fa tany Afrique du Sud ilay izy voatratra. Hatreto tsy mbola nahenona toyny ny avy amin'ny fanjakana tao aorian'ny fivoahan'ny fanadihadian'ny France 24 iny. Manamafy izany ilay mpanao gazety avy amin'ny France 24 ato anatiny ity fanehoan-keviny ato amin'ny tambazotra tserasera Facebook ity fa tsy nisy afa-tsy ny saigy ihany no niantso azy ary nangataka ny dosie tany aminy. Inona hoy izy hatrany no andrasan'ny douane sy ny PAF? Tao ny fony hevitra ambadika hatrany ny fihetsiky ny fanjakana hatramin'izao. Misy olona lehibe tompony io zavatra io fa tsy olona kely reto akory mazava tsy reo mihitsy ny tompony le izy fa olona lehibe afenina ambadika izao zavatra izao satria ahoana moa ny inoko fa raha firenena anankiray tahaka ny Madagasikara milaza hoe tsy anay io tsy tompona andraikitra zay amin'izao zavatra izao fa reo olona reo tena olon-dratsy mpangalatra mpanao dikodina mpanao trafika dia tonga indray le firenena mpamonozon-doha io zany le milaza hoe reto olona reto mpangalatra reto olona reto dia criminel izy indray mitondra avocat hiaro an'reto criminel nangalatra tao amin'ny reto zavatra ao aminao nangalatra dia nao indray niantoka hoe avocat hiaro an'le olona hoe tsy normal zany. Ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ny hoe inona izany ny asa nataon'ny fanjakana hatramin'ny voan'ity raharaha volamena ity? Tao mpanao gazety indray no mahavita ny ankety rehetra eo amin'ny toeran'izy ireo. Fa mpanao politika iray ihany koa moa no naneho ny heviny tamin'ny mpanao gazety indray momba ireo raharaha somary antsoina hoe mafampana eto amin'ny firenena amin'izao nambarany mazava ary fa tao tsy mifantoka amin'ny olam-bahoaka ny mpitondra fahavariana miaro ny seza politikany. Shamano Menjanahary sy Manora Andriamalala. Mayambondrona ny fitondram-panjakana ankehitriny mibaribary ny tsy fahazakana ny fivoahany marona amin'ny fitantanana baranainy sy ny tsy fahaiza mitantana ny firenena. Tsy mitsitsy ny mpanohitra ao amin'ny fandaharana miara-manonja. Io fanamorona fandaharana ihany koa ny ekipan'ny fitondrana amalina ity fandaharana ity.
Ny zava-nisy anefa tsy mifantoka amin'ny fanontanian'ny vahoaka malagasy izay apetraky ny miara-manonja no avaly ao anatin'ilay fandaharana fa fanakianana bontolo. Ny zavatra tenin'ny mpanohitra io nge de zao hoe ireny le resaka volamena hoe tsy mahomby fanjakana fitantanana an'ireny matoa reny voaka miteny mpanohitra hoe tsy mahomby enge nareo fanjakana amin'ny problème na jirama io e tsy mahomby enge nareo fanjakana amin'io resaka tsy fandripalemana io e tsy voafenareo fanjakana nge fiakarany vidim-bary io e tokony zany nge zany novaliny e raha maly izy raha ny lojika de zay zany novaliny fa tsy zay nge novaliny e fa miverina any amin'ny zavatra efa tany 9 taona lasa manentsika ny filora valomanana ndray ny teneny hoe mpanody jadony fa nga filora valomanana io nga mpitondra fanjakana tsony e ka zany novalinareo anisan'ny matsikaiky tamin'ny herinandro miazakazaka nge zareo miteny hoe any amin'ny assemblée nationale na ny lapan'ny démocratie fa midanaka mihitsy ao maly mahita anazy any amin'ny arena izy de any anaty télé koa izy mitabataba fa aiza marina le lapan'ny démocratie zay engely izy karaha atao boky sa hoe acculé zany zareo efa lasery amin'ny corde izy de mitady ze fomba rehetrarehetra fotsiny entina anoherana ny mpanohitra. Miezaka manafina ny tena marina momba ny raharaha volamena izay tratratatsy Afrika Atsimo ity fitoram-panjakana ity hoy ity mpanao politika ity androany tsy azo heverina hoy ny nambarany fa tsy mahalala momba ny fivoahany io tany ivelany ny mpitondra eto amintsika. Raha ny zava-misy raha teo no jerena dia mazava ireo taratasy izay navoaka ny fahitalavitra France 24 fa misy fitomboka kase mena avokoa ireo antota taratasy izay nampiasaina tamin'io. Fanjakana ny ACM mikarakara ny roplanina ny famozany roplanina zany fanjakana ny gendarmerie ao amin'ny aéroport fanjakana ny douane ao amin'ny aéroport fanjakana ny santé ao amin'ny aéroport ary fanjakana ny pafy ao anatin'ny aéroport io zany rehetra zany hoe fanjakana daholy ka matoa misy zavatra tafavoaka ohatr'ireny zay fandirana milaza hoe tsy fantatra zay nandefa azy na makatsy makary de tsy mahomby zany ny fanjakana amin'ny asa ataony fa raha mahomby izy tsy afaka nivoaka tany reo tsy vitan'ny fanjakana zany ny ndraiky miara-magaga amin'ny raha tinge de zao hoe vao nivoaka izy tratra tany Afrique du Sud de ny sego no mitabataba voalohany hoe fa fandiminy io de manontany tena mihitsy anao hoe fandiminy zany tsy samborinareo le fa navelinareo tany. Tsotra no ambarany ity mpanao politika ity manoloana ny zava-misy iaina ny vahoaka ankehitriny rehefa tsy mahomby ny mpitondra dia tokony ametra-pialana mba ahafahan'ny vahoaka mametraka olona manana vina ho an'ny fampandrosoana. Fa makasika kosa indray ny fitakiana sindikaly izay misy eo eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia nitondra ny fanazavana momba izany ny ministry ny FOP teo aloha tabera RANDRIAMAMIZAFY nambarany ary fa fitaka no ataony fitondrana amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Mbola Germano Menjanary sy Manorandre Malalatrany. Tsy firarahina tsotra zao no ataony fitondram-panjakana amin'ireo fitakiana izay ataony inspecteur et contrôleur de travail eto amintsika io. Raha ny fanazavana izay nataony ministra teo aloha tabera RANDRIAMAMIZAFY dia efa nandritra ny tetezamita nanomboka ny taona 2024 no fantatry ny mpitondra ankehitriny io olana io saingy nambara tamin'izany fa aleo iandro fanjakana ara-dalàna. Ankehitriny anefa dia ny mpitondra tamin'izany ihany no milaza fa tsy andraiky nintsony ny mamany fitakiany ireto sindika ireto. Io zany efa ndesiko tany amin'ny conseil io fa sy ny ekenlery io président ankehitriny io problème inspecteur de travail efa vona io fa ndesiko tany amin'ny conseil fa sy ny ekeny tamin'izay fotoana zay fa hoe andrasa aloha amin'ny fanjakana tena ara-dalàna zay vao amboarina daholo reto ara-dalàna izao lany tokony ho atrena zany i problème inspecteur de travail io sy ny contrôleur de travail satria sika raha voa ny inspecteur de travail zany nataonao sinisiny eto dia sy afaka magnamasy vola ny banque mondiale sy raha reny satria reny mazagny be reny école reny any amin'ny en Genève sy afaka mikabaro any amin'ny Genève ny misy ny fonction publique isa-taona raha sy mitondra ny inspecteur de travail reny. Ankoatr'izay dia nambarany ihany koa fa tahaka izany ny fitakiana ataon'ireo paramède amin'izao fotoana izao efa hatrany amin'ny tetezamita ihany koa ary efa noentina teo anivo ny filan-kevitry ny ministra mihitsy aza tamin'izany fotoana izany. Io any paramède io dia efa natrena koa eo tamin'ny tetezamita efa nisy zavatra dingana voalohany efa nagnano anio fa ny andamin'ny terena mbola sy vita hatram'izao satria hoe sy misy ny vola tamin'izany ka io tokony hatrena io zany ara-dalàna zany io fitakian'io syndicat reo
dia tokony hoatrena zany raha tena fanjakana ara-dalàna tena miatrika tena raha izy fa sy fanamorana ny lehibe ny syndicat no atao na fampitahorana affectation ohatra ny inspecteur de travail reny sy solution zany fa solution dia inona ny problemany tokony résoudre tokony apetraka foana ny continuité de l'état hoy ny nambarany raha ho an'ny contrôleur sy ny inspecteur de travail moa dia aminanamafy izy ireo fa ametraka fitoriana any amin'ny vondrona iraisam-pirenena manoloana izao olana atrehany izy ireo izao raha minimanao be marenina arak'izany ny mpitondra kehitriny dia loza mitatao ho an'ny firenentsika ny zavatra izy ko satria moa tontosandroany ny fitsangatsanganany miaramanonja teny IMERIKASININA teny izay nahavory olona amanesiny mihitsy fa ny teto andrenivohitra kosa indray ary nanahoana ny fahitany olona izay mpitandro ny filaminana marobe saika isaky ny faritra maro teto andrenivohitra sy ny manodidina izay nahoana ny atrehan'ny olona ny filaminana teto andrenivohitra ho aratsika ato anatiny ity fanadihadiana ity ary ny makasika izay tateriny nameny sovelo sitraka sy Mathieu Princy. Vao maraina dia efa tazana ny odiody manodidina faritra misy ny MBS tetỳ anosipatrana ny mpitandro ny filaminana. Fihetsika efa mahazatra trano ny antoko-panohitra. Tsy nisy ny korotana, tsy nisy ny savorovoro, ny alamaina na dia mbola tazana ny afina ihany ary ny fiara sasany nitondra ny mpitandro ny filaminana ny hariva teo. Raha ny manodidina ny renivohitra dia hita fa ny lamina ny tanàna, tsikaritra nefa fa somary nangina, nisy ny feona lefa fa hitarika korotana avy amin'ny antoko-panohitra. Nentina nampitahorana ny vahoaka malagasy napetraka manerana ny renivohitra ireo mpitandro ny filaminana fihetsika tsy izoviana ihany koa amin'ity fitondrana ity nanay mafy ny iverenan'ny fanaony 12 taona lasa ny mpitondra kehitriny hoy ny fanehoan-kevitra voaraika ny Homana Sahady raha tsy hivina ny tantara tamin'izany nandrika ny raha teny Antaninarenina mahery ny 7 ny namony ainy vokatry ny tifitra vararaka nentina namonoana vahoaka ary mahery ny 200 ny naratra mafy izay maro amin'izy ireo no nitondra takaitra hatramin'izao amin'izao fotoan'izao indray atao avokoa ny fomba rehetra entina anenjehana amin'ny mpanohitra tamin'ity fitondrana ity no nahitana ny hoe mpanohitra amin'ny mpanohitra teto Madagasikara. Mialohany anaratsika manontolo ny tato-baovao mahakasika ny fisangatsanganana miaramanonja teny IMERIKASININA dia ho aratsika vetivety ato anatiny ity fanadihadiana ity aloha ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia mitohatra ny fikarohana ataon'ireo manampahaizana maneran-tany manoloana ny famokarana vaksiny fanefitry ny COVID-19 isan'izany ohatra IGNACE izay ho aratsika ato anatiny ity fanadihadiana ity ny andindiny mikasika izay nameny sovelo sitraka sy Mathieu Princy hatrany. Nankatoavin'ny Pekin ny vaksiny faharoa fanefitry ny hivalana aretina coronavirus tany Chine androany. Coronavac de Sinovac io no anarana entiny. Araka ny fampitam-baovao efa nampiasaina ihany ity vaksiny ity saingy tamin'ireo olona tena marefo tany Chine ihany ary nisy fepetra manokana tamin'izany fotoana. Na dia eo aza ny fankatoavana dia mbola mila arahi-maso hatrany ny fiantraikan'ity vaksiny Coronavac ity. Efa nisy ny andrana tany Turquie sy tany Brésil ary nandaitra 50 isanjato tsy misy fiantraikany ara-pahasalamana izany ary nandaitra 20 isanjato amin'ny ankapobeny ho an'ny tsirairay raha ny fanazavan'ireo mpikaroka. Raha tsy ahivina tamin'ireo vaksiny rehetra novokarin'ny Chine dia mbola iray ihany no nahazo fankatoavana ampiasaina ny volana Desambra 2024 teo ka ity Coronavac ity no faharoa. Manomboka ato ary dia ny vaovao mahakasika ny fisangatsanganana teny IMERIKASININA amin'izay no arahantsika satria efa vonona ny sary dia nandritra ity fisangatsanganana teny IMERIKASININA ity ho an'ny androany dia nisy ny ampampitona izay nanomezana anjara fitenenana ho an'ireo solitena avy tany amin'ny faritra ny ompana tamin'izany ny filazana ny marary azy ireo avokoa izay fandraisam-pitenenana izay. Ramano Menjanahary sy Manora Andriamalala. Afaliana fanantenana vaovao no tazana tamin'ireo mpitsangatsangana ny miaramanonja androany. Teo ny sakatsakana izay niseho fa tsy nahasakana ireo olona izay leon'ny fiainana izay iainany ankehitriny ho tonga teto amin'ny ity toerana ity. Nanosakanana zany fiara nitondranay dia tsy mahasakana anay zany satria ny fiainan'ny taranaka faramandimby no tsy nijovinay. Ato tonga ity izay dia naronay nandeha tonga mihitsy. Dia tany fitiavana n'ity miaramanonja ity izay. Fitiavana n'ilay izy mihitsy dia tsy nasianay problème mihitsy na efa tonga any dia mandao andeha tonga. Voalohany indrindra aloha zany ny fitiavany fahatsapana hoe efa misy zavatra tsy tokony eto dia tokony hovany eto amin'ny firenena. Amin'ny mahatanora moa ny tena dia tsy maintsy manana andraikitra angambany amin'izay dia nandeha any aloha.
moko firaisakina le izy fambolekazo fitsangatsanganana tsy hitako hoe inona moa ny olona anakanana an'izany ohatran'ny piknika rehetrarehetra reny ihany ohatrany tsy narevizana fa faly be zay tonga eto Antananarivo misolo tena vahoaka Natsirabe miaraka miara-manonja ka mijery ny zava-misy amin'izao fotoana dia ohatran'ny tsy vita zanako sy ny taranako sy ohatry izaho miteraka manana taranaka izany hoe fiaina izany mba mbola mitoizaka dia misaotra indrindra tompoko. Tonga teto avokoa ireo avy any amin'ny faritra samy naneo sy ny fampizara ny zavatra maharary ny vahoaka avy any amin'ny faritra izy ireo. Izay mahajanga dia vonona mandrakariva hiara dia ary hiady anohitra anty fanjakana ity tsy hevitra izahaya na inona ny misy na dia tananay tongotra Tanamazega dia vonona mahajanga hiara hitolona amin'ny Tananarivo sy Madagasikara manontolo. Fa iarahantsika mahita ary hitan'izao tontolo izao fa manafika ny avoloha ny mpitsaponenana avy any androa. Sy tonga ho azy zany raha nijery nitodika nandray andraikitra ny fitondram-panjakana misy ankehitriny mafy ny mahazo anay androa eo fa dia mahamenatra fa mbola misy mpitaty rankena mbola mandokandoka an'izao fitondrana efa tsy manjary izao. Noti mosary zay mahazo anay mijaly fa tsy toliara iny vandivandy avao volany hoe aha toliara no ivony fampandrosoana vandy tsy marina zany vandy avy raha iaby zao izay nahatonga lay avy etoa io hijory ny lazany marina amintsika amin'izao fotoana zao ho reny zao tontolo izao ka la zahay baka 1000 kilometra any avy etoa zahay mino fa itsika iaby etoa zao koa dia hijory manahaka anay ary zahay fa vonona fa tsy holy fa tsy tanay marina mikasika amin'ity raha toy zao baka anio zao poketrako ty nisokafako ny bobo baka roy aho tsy misy raha antsofotra atao ndre raiky dikan'izay tsy amintsika tola mpangala ty ka tsy eketsika zay tsika tsy mila olo mpangala fa mila mpony amintsika ny hananatsika. Nisy vandy gota be natany fanjakana mitondra amin'izao io niteny izy fa la volany tao amborina poro manakara sy vita zany tompoko la sy tompoko vavy zay fitondrana ny fandimy dia na vita nagnarana klasy aby na magnara-penitra nagnarany nasy magnara-penitra sy rearehana zany fa ino vaolana amin'izao ny sosialim-bahoaka miakatra amin'ny vidiny vanilina aminay agny insécurité agny magnadary raha sy vaovà zany ny tokony ho izy dégage fa sy manabataba etoa samba ny tetambony tantany ny vaty bara iny zany hoe voly be iakora iosya nisy misarotsy roa matany zany dia midika ve fa tsy izony antsely anty fitonanty mafy raha mahazo any Abrikaville taonataka président Ian Rajoel tamin'ny 19 mai 2019 izy takay na miany toko zay fa asina orinasa ko ambaro mankano olona fa sahirana na tsanga ny orinasa tsy namiany karama za la piasa e mafy raha mahazo sy volo tsy mandra karama piasa tenana sardy vary miakatra tsy asiny maso aby mandeha amin'ny akany piasa sirama zany miavaka agnatin'ilay sasy io anefa misy olona tsanga ny tantina nisy tsy mahavita azy sady tsy mandeha ny asa ary agnatin'izany le be antindrindra tegnako zao tsy mandray zony mihitsy rehefa mivoaka retraite. Nitsapa nandritra ity fotoana ity indrindra fa tamin'ny fandraisam-pitenenana ireo olona avy any amin'ny faritra dia sahirana tanteraka ny vahoaka ankehitriny sarotra nefa ny anana fanantenana ka hitondra fiovampianana ataon'izao fitondrana izao satria ireo fampanantenana rehetra tany amin'ny faritra nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny aza tsy misy tanteraka avokoa. Araka nefa nambarako teo dia fanadihadiana mahakasika ny fisangatsanganana teny miarikasina amin'izay noa raha isika manomboka eto ny zotra tampilaminana ary afapo tanteraka ireo vahoaka tonga teny miarikasina ho any andro ny androandy tsy nasakana azy ireo ny sakatsakana sy ny antso izay nahazo teny an-dalana ary noporofonizy ireo tamin'izany indrindra fa vonona ny araka amin'ny miara-manonjatrany izy ireo na inkidonana inkiandro toy izao indrindratra no hitaterany ny zavandremahefa sy andrarakoto malala amintsika izay fanadihadiana izay.
Ya ety Amerikasinina no misy atsika amin'izao ora sy fotoana izao araka ny hita amin'ny sary dia betsaka ireo olona tonga dia ety an-toerana na dia nisy aza ny sakasakana nataon'ireo mpitandro filaminana sy ny antso izay na azy ireo mpitatitra iombonana na kety amin'ny Amerikasinina dia tonga marobe ireo olona nanatrika izany fitsangatsanganana sy tatitra nataon'ireo mpanao politika sy solombavambahoaka ety an-toerana izay toy izao ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo olona tamin'ity androany ity. Tena leo be mihitsy zay amin'izao fa tena niala tany Tanjombato zay na dia tongotra nakaty nefa misy ankizy misy inona fa tsy rarin-tsony ny ataon'ireo fanjakan'ireo fa zay dia tena tsy anaika hatramin'ny faran-tsomy mihitsy zay satria tena diso manao anjonjay loatra sy efa tsy te hitroatra ilay vahoaka nefa forsena fotsiny izy ihany efa aminazy zany mahatonga le atezeram-bahoaka ka azo omena tsy zay raha mitroatra fa raha mitroatra ny vahoaka tsy zakanareo na finaritra be ny ambiansana dia zay zao tsy natsiaro reraka mihitsy ny ala tany na tena dia tongotra fa tonga aty zay nahazo ambiansa tsara tsy natsiaronao zay fa tena nafinaritra nahafapoanay fikarakarana tena hitanay aloha tena mety aloha le fikarakarana sy ny ambiansa ety mahafinaritra na dia eo ary le sotasota le fomba ratsin-dralahy hatramin'ny 2009 nakay efa dia tsy kivy ny olona fa tena nahita lalana foana zany ny olona hoe amonjena le toerana sy le tena le fivoriana tika dia zay zany dia manatena fa tena itoy tena isy vokan'izao zavatra zao tsy ho ela naresy lahatra anay aloha dia fiam-bahoaka naresy lahatra anay aloha dia fiam-bahoaka hita amin'izao bita be ny olona avy any Antananarivo na dia tongotra nata sakanana ary zareo hoentin'le hoe patriote fitiavan-tanindrazana fa eritreritra ny fanjakana fotsiny maneritreritra diso hoe reo olo reo vitsy reo olo reo tsy makaiza fa zao le valin'le hoe fanakanam-panjakana tsy aloha mihitsy mihain'ny fiam-bahoaka marina nge reo ary eti-pitiavany reo olo reo olona tsy forceny reo fa olona tonga ampanahana andeha tongotra izy eo na 4 kilometre fa tena mbola toy ny tolona fa tolona mpanajana foana tsy mampezakazaka ny olona hoe amin'ny 13 mai tsisy ambiance rano zao za mbola nandeha fiompianakaviana Patekoty fitsangatsanganana fa mbola tsy nahita rano zao zao ny tena ambiance mihoran'ny ambiance familiale tsy rano zao tsy ary nahita fitsangaganana saran'ity zay satria fitsangaganana tena ampamendrena tsisy zavatra natao mihitsiny fa tena nampalelo fotsiny dia hoe sakanan'olona mendrika sakanan'olona tsy valaharan'olona mendrika dia zay fotsiny tena nampaleona ty fa tsy ary nisy natato anatin'ny eran-tanana mba tsisy fiarahana mitsangatsangana mendrika ohatran'ity dia teoneo engane ka mbo salan'izao foana le izy mendrika dia Andriamanitra ambonitsika hitahantsika salan'ny tainy antsika androany koa tena tsy nanenenana alony fa ny hoe zavatra nafinaritra tsy nanenenana nandeha aty nandeha tsy tonga teto ary amin'ny filora valomanana resy lahatra zay tompoko satria tena efa tsy mety aminay intsony nataon'le fitondrana amin'izao fotoana izao ohatra fotsiny izao ny anahy manokana zany aloha izao ny anahy tonga dia za rem-pianakaviana tsy niantsena mambolambolana gaga be niantsena tamin'ny ray volana 700 kapoaka amin'ny vary tena gaga be mihitsy aho hoe vetivety tamin'ny mbola voaviana niantsena mbola 100 kapoaka amin'ny vary dia efa zay dia efa tsy mety amiko nafinaritra be ny ambiance tena nafinaritra be mihitsy napozinay zay ireo tonga daholo efa nanao programme mihitsy zany zay avy Ambotombita Ambatolampy avy any Ambatolampy Natsirabe sasany avy aty Ambotombita sasany zay tena mankasitraka mihitsy sady tsy napozinay le fandraisana anay tety zany na tamin'le sakafo na tamin'ny filaminana fahadiovana tena nafinaritra sécurité indrindra zany satria any zao misy namana matahotra amin'le hoe le sécurité nefa tonga tety zay tena milamina be misaotra betsaka an'le mpikarakara zany zay dia zay zany vonona foana miady ho amin'ny firenena anohana foana zahay miara-manonja tonga foana zahay na mbola aiza na aiza na aiza tadatra farany miara-manonja araka zany dia nafinaritra ny fitsangatsanganana izay nototosain'ny vondrana mpanoramaso ny RMDM ary ny miara-manonja miaraka tamin'ireo solombavambahoaka tiako Madagasikara tety Amerikasinina tamin'ity androany ity nahatsapa ireo vahoaka ireo fa tsy misy mandeha amin'ny lohan'ny intsony fitantanandraraha eto amin'ny firenena ka izay no antony naresy lahatra azy ireo tonga tety amin'ity fitsangatsanganana ity ary vonona hatrany izy ireo raha misy ny hetsika tahaka izao ho karakarain'ny vondrana mpanorama. Raha araka ny fandaminana tamin'ity fitsangatsanganany miara-manonja ho an'ny androany ity dia tamin'ny anora sy sasany
no efa tonga ny antrana marobe teny amin'ny Magaro teny Tanjombato ny olona andeha hamonjy izay fitsangatsanganana teny Amerikasinina izay. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo dia tsy nahasakana ny olona mihitsy aloha izany ny sakatsakana maromaro sy ny antso-jaina ataon'ny mpitandro ny filaminana teny an-dalana. Misy tamin'ireo olona no nandeha tongotra dia tongotra kilometatra maromaro mihitsy ahatongavana amin'izay fitsangatsanganana teny Amerikasinina izay. Ireny no antsoina hoe tena fitiavana, tsy nisy nosandaina vola izy ireny, tsy nisy nosandaina t-shirt ihany koa fa dia tonga tampitiavana nanontrona izay fiaraha-mientana, fiaraha-manonja teny Amerikasinina izay. Raha ny fampitambavao ihany koa moa dia teny an-toerana nahitana ihany koa hoe olona filamatra ny olona tonga teny Amerikasinina. Efa nisy ny toerana fametrahana ny fako teny an-toerana ary ny lamina tsara toy ny dirana ny voana teny Amerikasinina ho an'ny andro ny androany izay. Naneo ihany koa araka izany ireto miara-manonjy ireto fa fiaraha-mientana avokoa izany ary olona anatin'ny fahendrena tanteraka tsy nisy korontana izay ho an'ny androany izay. Toy izao indrindra ary ny akony izay fandehanana teny Amerikasinina teny izany hoe ny fiaraha-mientana teny an-dalana mandra-pahatonga teny Amerikasinina no arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Ena ry tompo-klasy tompo-vavy efa mahery 10 minitra zao any amin'ny iray ora tolakandro efa manomboka miditra eto miaraka Amerikasinina aorina ireny ireo vahoaka izay anatrika ny fitsangatsanganana ao amin'ny Amerikasinina zany izay namparantenana sy nanasan'ny fandarana miara-manonja azy ireo. Ireo vahoaka izay nandeha tongotra ihany koa izay avy any Tanjombato ka hiazon'ny Amerikasinina dia efa manomboka miditra ihany koa amin'izao fotoana izao izay tsy lavitra intsony moa misy any Amerikasinina amin'izao fotoana izao. Boy. Mas bebê tudo não entra na casa de teatro. Se mara kami sih, di mana lain? In kamera ini. In kamera. Boy, udah mandan. Presidente. Embula. Dasalu. Cara B. Tung ya, cuma tung. Sana ada tung saja. Kasih tungin lalu. Let's keren. Saya semua ini fitiavana anty miara-manonjy ity dia no fanakatsakanana ny zotra tokony nandehananay hatrany amin'ny Magaro Tanjombato dia vitanay avao io na sakatsakanana tahaka n'inona ary
fatrany amin'ny gros zay a nandeha tonga jusqu'à reto amin'ny rond-point ny Ambomanga any a de eta mba momba misy tômôbily andehananay indray tahaka izay zany ny zava-nisy sy ny ainan'ireo mahery fony firenena raha izay ilazantsika azy izay nanalana ireny lalana lava dia lava satria lava tokoa izany hoe avaina Tanjombato no makaty Imerikasinina izay. Araka ny hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo dia nivantana teny bypass tamin'ny maraina inina rahantsika teo iny olona nandeha tongotra avokoa ireny hitantsika ireny di tongotra maromaro izany miala eo bypass makany Imerikasinina izany saingy tsy nahasakana olona mihitsy fa tonga tampitiavana ny olona teny andalana mbola toy ireny ary ny hafa namposy ny fiantanentanana nandritra izay di tongotra nataon'izy ireo izay raha izay ary ny teny andalana rehetra teny nanahoana kosa indray ny hafa nampo ny ambiance tany Imerikasinina ho arahantsika indray ny fanadihadiana makasika izay. Allez, vai ficar testando de partir. Ela não tinha nem 6 anos. Eu. E nós, um da Sabotsy, vai. Eu. Bora, vai. Ela vinha. Tsy retsony angamba andidy tongotra ho an'ireny olona ireny satria dia nafinaritra ery ny fiarahana tamin'ny miara-manonja fa raha hatramin'izay ihany koa moa izany tamin'ny alalan'ny onjam-peo sy fahitalavitra no nahitana ireo ekipa mpanentana ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany dia nahita azy ireo mivantana ireo vahoaka maro be tonga teny Imerikasinina teny fanampanazavana avy hatrany ary. Rehefa miara-manonja daholo sika mianakavy dia horava ny fanaovana doublon fifidiana tomboklasikova ary arahantsika mahalala zany fa olona tsy mivoaka tao anatin'ny fifidianana no mitondra ny tany sy ny fanjakana mara zatinana rehefa miara-manonja isika mianakavy dia tsy azo eketsika intsony misy mibasy voazarazara ho an'ny dahalo andravany fandriam-pahalemana eto amitsika satria ny sasany napiditra basy nampiasa fitaovam-piadiana sy mivoaka tao anatin'ny volam-panjakana fa novidina tao anatin'ny vola tsy madio ary tsy azo ekeny zany ampandrosoana firenetsika tompokilasy tompokovavy tsofina sifle fa tsy maintsy miala zay olona tsy mahomby mitondra ny fitaky ny fanjakana ity zay miavaka avy aminay groupe anorama anoza agnavitra an'ity firenena ty ka andehana amin'ny firaisam-pirenena amin'ny fifankatiavana samy malagasy iray atsika eto ka tokony ifankatia ifampitatana zay ihany tadiavintsika manoza ka noho zany dia manasa anareo any amin'ny faritany manontolo zay mipetraka eto atarivo solo-tegnany amin'ny faritany andao hiara-manoza rehefa miasa miara-manoza hoe
ho aiza indray isika amin'ny herinandro dia tokony ho tonga sika. Potika dia potika ny firenentsika noho ny fanonganam-panjakana. Potika dia potika ny firenentsika noho ny doublon araka ny voalazan'ny Sokobe teo hoe olona tsy tokony hitondra no mitondra. Dia ozy izy zareo ny fitiavana ozy ny lehibe indrindra, fitiavana mamono fa tsy mamelona tompoko lasy tompoko va avery, fitiavana mamono ny firenena, mamono ny mpiarabelona fa tsy mamelona. Ka noho izany dia zao mangotragotraka ny fitiavantsika ny tanindrazana. Ny atiny mangotragotraka ny fitiavana fa ny anareo mafitiavana mamono. Ka zao noho izy tsy ataoko lava ny resaka, kely sisa dia vaky ny ranondohany, kely sisa dia vaky ny ranondohany. Tsy hoe mahere zavako aby ny raha isahiny mijoro fa tsy anaikitsika ho vira virain'ny olona ty firenena ty fa kizo fara ireo taranaka. Telo ny zavatra teneko: orava ny fanjakana miady an-trano. Faharoa, ny zavatra natomboka tsy maintsy faranana. Fahatelo dia ty, raha tsy mirahina isika, raha tsy mitambatra tsara ohatran'izao tsika, tsy hitatsika le tsirony. Fefa manonja isika ka zao miala eto isika, tsy hoe miala nitsangatsangana fotsiny, tsy hoe miala nijery andreo miara-manonja, fa zao ataovy malaza, ataovy mazava telefônina vava, tsy hoe ela be iala isika amina toerana kaikaiky mety amintsika tokolasy tovovavy. Makasika ke voaporofitsika tao anatin'ny andro maromaro farany, tao anatin'ny herinandro vitsivitsy farany, fa aty amintsika mitanjaka sy ny hery, sa tsy zany? Voaporofitsika fa ninoninona nataon'ny sasany, ninoninona sakatsakana rehefa ny vahoaka nitery ala eo ambanin'ny fangiazan'ny mpanidiny vava, ny mpanakana ny lalana, dia tsy misy mahasaka anazy, sa tsy zay? Ary mbola ho porofontsika fa satatra bavarany ihany izay andro maromaro farany zay, satatra bavarany ihany ty androany ty. Nahita miazy sika anao sa tsy nahita miazy? Arabaky teny tsisy miala maina eto a, tsy maintsy lena kely daholo vao miala eto a, ary ny ambiansa tsara ary hotohizatsika tsisy miala. Tsy lava resaka ny antoko hery vaovao Madagasikara, satria efa hery taona lasy izahay no efa nisitona lakolosy nanambara pahabe maso a fa tsy mandeha amin'ny lohan'ny tsony ny fitondrana ny firenena sy ny fanjakana malagasy a. Ka tongotsika ankehitriny miara-manonja sy mampitambatra ny herintsika manambara an'izany tompoko lasy tompoko vavy. Miara-manonja sa tsy miara-manonja? Menamena sa tsy menamena? Tianay ny fantatra sika zany a, fa rehefa ny aiguille manondro menamena dia inona ny antony? Efa feno ny fepetra izay. Hitantsika tao anatin'iny fanadihadina iny fa somary nilasaka ny orana teny MIARAMANONJA teny nandritra ny kabary ny fandimbiasan'ireo mpanentana ao anatin'ny miara-manonja. Hitantsika tao anatiny rety fa nisy ny mpanao politika, nisy olom-bavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara, nisy ihany koa ny vondrona panorama, nisy ihany koa moa avy amin'ny antokony hery vaovao an'i Madagasikara na ny HVM na dia teo aza nefa izay orana izay dia teo hatrany ny vahoaka nanoana azy ireo ny haino ny kabary, ny fampizara izay mangidy, ny fampizara ihany koa izay olana ny vahoaka izay nampisehoana teto anatin'ity fitsangatsanganana ity fa nitatitra ny alahelo ny vahoaka ary ny haino izany ihany koa ny mpanentana ny miara-manonja. Anohizatsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia makasika kosa indrainy antsojay izay miatra amin'ny haino aman-jery MBS amin'izao moa dia nitondra fanazavana bebe kokoa mikasika izay androany mpisolo vava maître Eloa Ratefy Mahefa Mijoro, Njavandre Mahefa sy Andry Rakoto Malala no mamitina amintsika ny fanadihadina.
nanomboka ho malaiza mahariva no tsy afaka nampita mivantana ireo fandarana eto amin'ny MBS intsony dia orinasa Canal Plus ny Parabole ary ny Star Times. Raha ny fanazavana dia nisy ny didim-pitsarana nanery sy ireto orinasa ireto anapaka tanteraka ny fandefasana mivantana eto amin'ny MBS Television. Ny maraina teo anefa vao nampahafantarina izany sy ireo tompona andraikitra teto anivon'ny MBS. Io ordonnance de référé à bref délai izay voalazako teo dia ny DLC zany izay misolo tena ny fanjakana malagasy no nangataka an'izy io teo anivon'ny président du tribunal de première instance d'Antananarivo, chambre civile. Zay zany no namoahana an'izy io. Dia araka voalazako teo hoe androany moa ny société MBS vao nafantatra ny fisin'izay ordonnance zay satria dia tsy voantso mihitsy. Tsy voantso ny MBS nanatrika an'izany fisin zany ataontsika hoe audience na référé à bref délai. Voakasika ny tombontsoan'ny MBS mahakasika an'izay nefa dia tsy nisy ny fiantsoana. Araka fahalalana azy koa dia voantso ny Canal Plus ny Parabole Madagascar ary ihany koa ny Star Times kanefa dia toa tsy nanatrika azy zareo dia réputé contradictoire ho andry zareo moa zany izay ordonnance zay. Raha ny tsapa dia noho ny taotry ny fitondram-panjakana amin'ireo atoko-panohitra izay manatsikafina ny tena marina amin'ny alalan'ny fandarana miara-manonja no antony izao antsojay mahazo ny MPS izao. Tsy hisy tombontsoa ho an'ny mpitondra fanjakana mihitsy anefa izany. Mety ho toy an'izay moa zany tsy afaky ny aminaviana ina ny antony tena antony namoahana an'izay zavatra zay satria na ny fanontaniana raha dia mipetraka hoe tena tokony ho fahefan'ny filoha fitsarana tribunal de première instance d'Antananarivo ve zany. Zay raha tsika juridiction de président namoahana ny ordonnance de référé à bref délai iny mahakasika an'izay zavatra zay tena tokony ho tafiditra ao anatin'ny fahefana ve zay moa rehefa hanao ny recours dia tsy maintsy hametraka an'izay adevitra zay satria ny ordonnance de référé à bref délai zany dia zavatra tena vonjomaika ary tsy tokony hakasika hoe voatohitohina ilay tena intérêt direct n'ilay société ao anatin'ilay izy misy adevitra araky ny lalàna be dia be zany no entina ao anatin'izay. Fa ny azoko ambara aloha dia ny hoe voatohitohina ny tombontsoa ny société MBS mahakasika an'izao raha zao dia tsy maintsy zany zay hanao ny recours izay tokony atao manoloana an'izay toetra raha zay. Tsy hitaza-potsiny izao zava-misy izao ny tompona andraikitra eto anivon'ny MBS ka ilaza hampiakatra ny rarahina anivon'ny fitsarana ho fanohanana io antso zay mahazo ny MBS io amin'ny alatsinainy ho avy izao. Raha efa narahantsika teo tamin'ny ankapobeny iny fitsangatsanganana teny IMERIKASININY raha tsorina ny zava-nisy teny androany tsy dia nilamina tsy nisy tomika ny fikarakarana izay nataony miara-manonja ity fitsangatsanganana teny IMERIKASININY ity. Ena ry tokolasy tompoko vavy tonga tokoa ty fotoana izay fotoan-dehibe ho an'ny miara-manonja sy ny mpanohana azy ary ny mpanaraka azy amin'ity andro sabotsy ity fahenina ny volana Febroary taona 2024. Raha ny araka ny hitantsika izao aoriana izao dia vorolanina ary vahoaka maro dia maro tsy tambo isaina intsony ny olona no tonga namaly ny antso tamin'ity androany ity. Amin'ny nora sy sasany katroka izao ora itenenana izao tendeho arahintsika hoe ohatriny ahoana tsara ny ambiance sy ny zava-misy ety amin'ny magro Tanjombato amin'izao fotoana izao. Fanavotam-pirenena no tena atondian'izy ireo ary tsapany vahoaka fa tena efa tsy rariny intsony ny zava-misy eto amin'ny firenena. Parina ny andavaka amin'ny firenena jalo ny vahoaka zay mahatonga araka amin'ny miara-manonja. Nareo zao fa nanomboka tamin'ny firy no tonga tety eo firy zany nareo zao tonga ety zao. Efa tamin'ny enina latsaka tamin'ny enina latsaka ny tonga teto. Satria tompoko atiny misy fahamarinana fa raha fahory vahoaka amin'izao tena mijaly zay any amin'ny bakarty any tena faratampiny amin'ny fijaliza ihany dia zay koa tsy hoe hiady sy ninona fa ampianatra ny vahoaka ny fahamarinana sy ny fiana rehetrarehetra izay tokony anadivana amin'ity fiainana efa tena sady efa fiainany devoly
tsisy tsy ratsy tonga amitsika menakavy zao lozana azo ny azo ny tany amin'ny egyptiana zao efa tonga atsika na ny toetrandro na ny zavatra rehetrarehetra zany dia efa miova daholo zao na fotom-pisainan'ny olona satria efa ratsy loatra ohatrany efa tonga eto tany satana amin'izao dia anala zay hiara ivavaka amin'ny namana hiara ifaly amin'ny namana anala zany fahasan'ny devoly eto amin'ny tanitsika zao ka fivavahana natao betsaka ny tompoko dia tsangatsanga zay dia araka ifaly ifampirahaba amin'ny namana sy tapaka rehetra firy mianaka zao nareo dia efa nanomboka tafia maraina nanomboka zay fikarakara zay tamin'ny dimy sasany zay tompoko ny tonga teto dia za sy ny zanako zafikelitra fa ty daholo zay mianakavy zay aloha tsy matahotra zay fa Andriamanitra miarana efa nentina hatramin'ny zafikely. Rehefa nandeha ny fitaterana ireo olona tamin'ny andeha voalohany dia nanomboka amin'izay ny atsonjay ny atra tamin'ireo mpamily ny fiara-pitatitra. Voatery ny verin-dalana avokoa ireo fiara satria tsy navela ampitandro filaminana andeha hamonjy ny lalana makany IMERIKASININA izy ireo. Ko satria moa nisy tamin'ireo fiara no niarany antso-jay sy ny fanakatsakanana teny an-dalana iazo any IMERIKASININA dia mahakasika indrindra izay fanakatsakanana nisy izay ary dia nitondra fanazavana mahakasika izay ny avy eo anivo ny vondrona panorama. Efatralina ho an'ny atete dia mandoa efatralina ho an'ny gendarme zay vao afaka mandeha. Faharoa ho antsika le pitsikilo ka milaza le ho 6%, milaza le ho imbécile kikiki mafibera 6% tsika hoe za vela zay nafa 6%, za vela zay nafa imbécile. Dia mialatsiny fahatelo ny pasteur dia natao ampivavaka, ny mpampianatra natao ampianatra, fa ny mpanao politika natao hanao kabary politika ka mialatsiny. Fahaefatra malaza ny ministère amin'ny kapoaka asa na mety amintsika na tsy mety amintsika koa dia mialatsiny. Izay miara-manonja antsehatra omeko ny namana hafa indray fitenenany. Manakorebe avy any loatra mangoro district na Parafara-Voly kely fotsiny teny efa matahotra zareo vao ny teny indroa intelo fotsiny tenako tao miara-manonja miara io ministre ny agriculture tsy mavita azy efa mikolopaka sady izy lasa ny Parafara-Voly namono hafa. Inona zavatra netiny gony telo arivo zany ve dia mba izy Tsampotsonty efa nisy lesona natao menanatra zareo tsy menanatra zareo ho avy amin'izareo tsy mety soatra tompoko lay makasitraka tompoko vavy. Fa nandritra ity fitsangatsanganana teny IMERIKASININA ity ihany koa ny androany dia niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso atarby tamin'ireo vahoaka teny an-toerana ny filoha marika Ravalomanana. Nafony na dia misy ary sakatsakana zay tsy miala amin'ny ara-manonja zay. Na le zavatra misy sakana zareo le ry amin'ny ropoin ry toana be ny embouteillage atao zay tsy atongavana zareo zany naseny mivelona teny an-dalana efa maninona ono saka misy manakana ry amin'ny rond-point fa tsy mahazo mandeha dia atao zay lantolanton'ny lalana zany fiara ajanona tsy andehany dia alaina amin'ny papier raha mandehany ny tômobila zay ny azona teo dia miverina. Nanapa-kevitra ny vahoaka fa andeha tongotra miala teny Tanjombato hatrany IMERIKASININA. Fihetsika izay nanohana olona maro noho ny fitiavan-tanindrazana. Zay zany hitady vahaolana hafa zany tongavana IMERIKASININA fa tsy tonga azy zay tena marina. Le olana zany sakanany gendarme eo mbo mankatelo dolo ny taxibosy mitatitra ny vahoaka ho any amin'ny fitsangatsanganana. Dia raha ohatra zany ka hoe ny elanilany zany anatin'ilay izy araka ny fomba fitenin'ny tanora dia hoe zay tsy manao kasibosy anankiray tonga dia mijanona tanteraka dia nitireny daholo ny papier ny tômôbila mitatitra ny vahoaka makany amin'ny toerana fitsangatsanganana iny. Ezaka zay antony satria io tsy mahasakana ny tsy handeha io fa adalany ty anakatsakatra ny olona satria io fitaovana ny olona tsinona fa tsy hoe tereny io na ny andavabolo
fa fitiavana ny vahoaka amin'ny hoe fiarahana fiarabanatry ny taona sy ny hoe fiarahana mba mitafatafa amin'ny rehetrarehetra ny azany tsotra fotsiny hoe fanjakana sady tsy mahazaka demokrasia ny tsy mahalala menatr'olona le fanjakana zay taritany filoha rajoelona mamalala menatr'olona re tompoko raha ohatra zao penina malagasy mampalahelo manonja zao zay mandeha tongotra manonja be mihitsy tsisy tômôbila fa sakanana daholo le tômôbila tsy avela ny papier lasa tafiditra tafiditra mpanararoatra mpanararoatra zay zay nefa ny any lamina andeha hitsangatsangana ny direction nefa tsy anonga mpanjakana maninony zay ny tsy avela mandeha ny taxi be fa sytomina ny papieny ho an'ireo vahoaka dia midika tsy fahazakana demokrasia izao tranga mampalahelo izao olona hitsangatsangana dia ho sakatsakanana de gauche à droite fa aiza raha zany mbola vao mitsangatsangana ngely izy mampirisika an'le olona kosa aloha hoe tena nao zavatra hafa zay andeha tongotra ho any MIARAKASININA tonga anay io vitanay io zay le izy zay ho any zay ary tsy zay rehetra fa maro be andeha hitongotra eo tômôbila efa lasany alohany averiny ny atetia tsy manome autorisation tsy maninona tsy mety le izy samy malagasy samy tompo ny tanàna angava za fanao an'izany kosa fa tsy mety fen'olona toy izao ny lalana teny bypass sy ny manodidina tsy maintsy ho tonga eny MIARAKASININA izay ny tanjona teto tsy nisy intsony ny sakana ka tonga somatsara tena toerana izy ireo firaisankina sy fiombonam-po amin'ny fahoriana mahazo ny firenena no tazana tamin'ireo mpitsangatsangana teny IMERIKASININA no porofon'izy ireo fa vahoaka limbaovao sy miandrandra rivo-baovao eto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy isan'ny nampiavaka ity fotoana ity ny fanaovana miaramanonja antsehatra fa nandrindray izany no niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso an-telefona tamin'ireo mpitsangatsangana ny filoha marika ravalomanana nisy afatra mafonja napetrany ho an'ireo vahoaka ny miaramanonja androany ianao ery ambony fa rapitsy ianao ery ambany fa vahoaka eo foana tsy miovy vahoaka io fa efa nahazonao dia avy amin'ny vahoaka ary vahoaka ihany manala an'io rehefa tonga ny tsy mety zay zavatra zay no tenena dia zao atao zao zay fomba rehetrarehetra amin'izao fotoana zao anidina vavatsika rehetra fa indrindrandrindra ny ekipa miaramanonja dia efa nidiny ny MBS omaly dia izy indray le tompon'andraikitra nanidy vava ny MBS mbola BM ihany ary izy io izy io isaky mijery fitaratra dia rehefa matsiaro atsika na matsiaro maître ihanytra dia mividana be foana fa naika mividana le montra dia mihetsika indray le adalany mandray io mihetsika io isanandro efa mihetsika ny adalany ka na prime ministre tsy tokony edina ao anatin'ny conseil de gouvernement rya edivana sy efitanareo le olona le sorena lefa tezitra avany amin'izay lena eny zay tratrany eo no asiny tsy hitantsony zay atao dia inona indray nataony nasainy nidina indray ny MBS mahafantatra tsara tsika zao androany atao anatiny ty didi-pitsarana ty le ordonnance nanidina ny MBS zao no antony lazay no ny fanandritran'izay herinandro maromaro zay asa mba raha manisy izy hoe firy herinandro zay fa raha manisy tsika vao tapa-bolana rotokom-bolana 3e semaine ty rotokom-bolana 3 semaine zay nanaovana an'ity miaramanonja ty raha ohatra ka tômôbila tena mandeha mafy be zany za tsy teny hoe te tômôbile train zareo fa raha tômôbila manao course zany dia tsika angamba amin'ny voalohany tsy mbola nisy zavatra nataotra zao hoe 3 semaine io président io maeno anareo tavadroany tena maeno anareo aty dia merah benar saya dong hari Islam yang akan bergerak dalam telefon ini. Setelah maju tsika
mangingina fa mian'ny Sotalandamande lehibe tsika fa inona fanakatsakana na inona faneringerenina tsy aresatika tsy ampiosinatika zany ka de zao naseho atsika tamin'ny androany iny fa samby hafa mitady dalana fa afaka mitady ny fomba rehetra atongavatsika amin'ny faranytsika aresatsika fampafinahina zany ka eo manao zao manaraka tsara zay toromarika ary fantatra fa tsisy namamponana rengerenana sy fanakitsakana reny na izany arana hita dony fa tsy ponareo am fa rehefa manao zavatra tsy matsy vita tamin'ny faminy ka de mbola mamerina firavana ary nililina fisaonana nareo zay mitsarakarana natao hoe ao ny mpanitarikanazy fionatsika ny fanatsanganany zao ao ny nanonina tao ihany koa ny taovina zay taona ary nililina mety la ihany do tsy fidelina sy reo tanetana rehetra reo tena nety ary faly any anaovananao hoe azotazava tsika mila matavina reo de anareo rehetra koa tonga ty nareo satria hoe mba isy fotoanatsika ampapesaka fotijery indrisany hoe mampitamizao anaty ambaravala mampidonda tabana amin'ireo ihany ary namantony anamina mbola voasakatsakany fa mbola hoavy tona tena afahatsika miresaka ary famme fampahiretiny ka de misaotra betsaka zavatra anatin'ireo androany ihany aloha zay nandeha tombo tenana mariziazy atao voalohanao taovila place eo de afaka miverina fa tsy fotondreo tsy masin'ny taovila aminaao fa dia mamerina ny firaisankina zay tokony atao tokony alanana akomaity alanana ka de mino anao efa misy paikady ihany famena atao tika mba ahafahana manatanteraka nyfanaovana vaovao malagasy eny anatsara ny fiainana malagasy manamboatra ny fiainana malagasy manana malagasy rehetra zany fanorina tonolo rehetra zany ka de zay aby noma dia manaraka anday tampoiny velom-panantenana ny rehetra na eny fa miaraka sy miombopo amin'izy ireo ny filoha marikarahavalomanana ny tsapa dia mahatsaro ny fitondrany ny vahoaka malagasy ankehitriny ary mangetaheta mafy izany indray amin'izao fotoana izao fa nandritra ity fitsangatsanganany miara-manonja teny IMERIKASININY ity ihany koa moa araka ny fahitantsika teo atranty dia nisy ny fifandimbiasa mpitenenana teo amin'ireo mpiara-manentana ny miara-manonja nisy ihany koa araka izany ny fandraisam-pitenena ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafita amin'ny anarany antoko tim i Fidèle Razarapiera nisy moa nandritra izany ny afatra napetrany ho an'ny fitondram-panjakany toy izao indrindra ary mahakasika izay Yesury alu reptan filaminana modioti eo amtrany president Valmanina faravotra ray saya zay voalohany aloha Yesury ireptan filaminana modioti eo amtrany president Markana Valmanina faravotra Mbesa ano kurazi fu forai ke sai denajan venran telo mbe ful denati to telo mbe ful rani na to telo mbe ful zani fa misram pilak kasau ni faru jeti ma
metraka fepotona ihany koa zay ho an'ny resaka famerenana ny MPS ao anatin'ny Canal Plus, ao anatin'ny Parabole ary ao anatin'ny Star Times. Zava volombelon'ny tantara mifakahaitsika io ako nanaovantsika anazy masaka ne rehefa ataotsika ka zao avereny fotsiny io fa io raha tsy miverina ndray ko dia ame ultimatum manareo ndray zay ka rehefa tsy averinareo izy de reto vahoaka reto roa zay kakolongany fahatelo izahay reo dia nisy fiara nifanaraka taminay hitaditra anay hoe anao fitsangatsanganana mpilaminana ty fa no setrasetra-piaina no niara-tsimpananareo maramara saina teny ge azanareo reo fiara reo de ataonareo mandolamandy de tsotra ndray ny teninay nalefanareo any amina commune le izy fa de miteny za hoe avoaindray reo farareo tsy avoakanareo de manao ultimatum mandray zay de reto vahoaka reto vitany reto ny andeha tongotra le retourna ka aleo tsy mifanabarabara zalahy aza mihevitra anay ho concombre nareo fa ity zavatra ataonay ity tsy tokony isy kabary politika mihitsy ty ataondroany raha fitsangatsanganana nalefanareo andeha kalalà zay de nihirahira delina kely nanao Jerusalema honorable Andra Zafimanatso nanao salegy namana rehetrarehetra nanao tsapikry maître Welso zany nita taty fa noho ny etraketrakareo de toy na mifonay zahay koa mba mety tezitra ka tsy nareo ihany malala tezitra ka am'izao fotoana zao misy corona any andafy any tsy de tsara loatra makany ka aleatsika mba miara-monina tsisy raorao de mifanatsy ka nyresaka ny tsy atao lava satria raha lava loatra nyresaka de misy mieritreritra hoe be balarora fotsy zany delina kely zany fa zavatra misy de tsy maintsy tsika manaraka toromarika amizay manomboka eto satria nilana vaniny tsika zary any nanomboka azy de tsika manoy azy manaraka tsara ny toromarika fa ty raha ity ny tena tsy azonareo hidivirana amin'ny sabotsy ho avy zao jereo kely fotsiny daty jereo fotsiny daty an'le sabotsy amin'ny sabotsy ho avy zao dianao fandarana manokana farak'izay manokana ny miara-manonjy ary zava-dehibe no lazainay am'izany arahanareo amin'ny fiditsasany arivo point de départ io ny afarana ny tseko amin'ny point de départ ihany ny bitsibitsindralareo anao hoe 13 lesiny départ
ko satria mohatra amin'izao tsy mbola niverina ny fahitalavitry ny MBS amin'ny alalan'ireo antenne parabolika toy ny Canal Plus, ny parabole ary ihany koa ny amin'ny Star Times. Raha naneho hevitra mahakasika izay teo ny maître Eloary raha tefy mahefa mijoro dia anisany naneho hevitra mahakasika izay ihany koa ny andrany teny IMERIKASININA teny ny mpisolo vava no sady solom-bavam-bahoaka maître RANDRIAMAMIZAFY Manatsoa anisany noresahany ihany koa moa ny mahakasika izay fanapahana ny fahitalavitry ny MBS izay toy izao indrindra no mahakasika izay. Ny namebaiko ndray amin'ity fanidinany MBS ty dia mbola BM ihany ty. Zavatra ho teneniko dia zao. Manao zavatra dia lasy manana lasy teo ohatr'izao. Tsy mahasamy miatrika ny MBS akory, tsy mahasamy miatrika ny ekipa miara-manonja fa any amin'ny Canal 7 izy no miantso, any no natsony any amin'ny tribunal ny Canal 7 Star Times sy ny parabole. Tany no nitoriany any amin'ny tribunal dia nitenenay tsy mahazo mandefa ny MBS tsononareo fa manjary mahita ny olona mijery an'io télé io chaîne misy anareo io. Tsy saina ao anatin'ity didiny ao anatin'ity ordonnance ty nivoaka omaly ty dia zavatra teneniny dia hoe tsy tsara ny any faritany rehetra mahita ny zavatra teneninao miara-manonja. Zay le mbola fanavakavahana ataon'le fitondrany zay. Tananarivo nge lazainareo fa tsy Tananarivo rery Madagasikara dia mbola mporofony zany io. Ny any amin'ny faritra tsy mila malala ny zavatra teneny miara-manonja. Raha olona mahay koa ny amin'ny DLC ny direction législation et contentieux en primature rehefa mitoro mantsy ny fanjakana dia misy direction zay eo amin'ny any Mazorivo no misolitena ny fanjakana any amin'ny fitsarana. Ny zavatra raha ohatra ka mitory ohatr'izao dia ny MBS no toriny dia izy no atsony dia izy no fanatrehany. Fa maninona raha ny lasy ohatran'izany? Le tsy fahaizana ny tena mahatonga an'izany koa. Ka tsy manakana antsika na misy samy Canal 7 na misy Star Times na tsisy io, tsika manana Facebook, tsika manana AZ radio, tsika manana MBS radio, tsika mbola misy MBS le mandeha local io fa tsy any anatin'ireny chaîne reny. Zay manao Facebook rehetrarehetra afaka mijery YouTube, afaka mizarazary tsika rehetra. Zao ny adinindreo olona reo. Ny printemps arabe nge ny hetsika nataony tany amin'iny faritra Maroc, Tunisie, Algérie sy ny sisa tamin'ny 2009-2008 tany nge resaka Facebook ny antsonany olona. Sy nanana Facebook rehetrarehetra dia miantso 2 minitra dia tonga ny olona. Ka izao tsika efa tapitra manana telefônina daholo amin'ny ankapobeny tsy sarotra miantso. Ary io efa midemary io tsy voatapany tsy voasakanareo intsony e. Efa tara, efa trop tard ty zavatra ty. Vao nanomboka ny miara-manonja tany nareo ny tokony nandeha fa tsy efa hoe andeha hitsangatsangana zay vao hoe aza mandeha nareo, tsy mahazo mandeha nareo. Tazomy kely nge ty vetivety ty taratasy ty ino le tidy mbola ho resantsika iny raha amin'ny miara-manonja fa zao ny ataony BM tsy vita an'izay fa mbola miady amin'ny mpanao gazety ndray. Mpanao gazety ny lazany marina miara-manonja efa ny teny marina tamin'iny resaka Golden Gate iny, iny trafic d'or iny efa nampiseho-porofo tsika dia namoaka koa ny France 24. Inona ndray fa nataony tsaky tao ndray le raha matoa le mpanao gazety ny France 24. La ny andro mihitsy le mpanao ady an-tsena zany tsy miova mihitsy na inona toerana misy anazy. Le mpanao ady Boritsoloza tsy miova mihitsy. Ka izao zay le fomba fitondrana natao a. Tsika rehetrarehetra fa miteny hoe tsy matahotra ninninona. Sanareo matahotra? Matahotra sa tsy matahotra? Vonina sa tsy vonina? Tsika efa niteny tsika tsy mila manongana andreo akory, reo efa miongana ho azy. Tsy
vita tsy mila manongana andray fa miogana ho azy reo le manga nge efa masaka be efa masaka be efa lany ny fotoana manga efa lany ny fotoana manga efa tsisy voankazo tsony zao le sisasisa le mirodana fotatanao le efa le milo reny miaraka mitsoka manao hoe zay fotsiny de vita zay ka izao miteneniko malo iaho hoe isika rehetrarehetra na reny mpianakaviana na ray mpianakaviana zay mahay mahandro vary isaky mandrotsaka vary ray kapoaka de tadio fa ty fitondrany ty no mampitondra antsika kapoaka mangidy isaky mihinam-bary isaky mandrosa bary de zay tadidio tsara tsika mba niteny tao anaty miaramanonja hoe miakatra be ny kapoakam-bary teny anazy tsy le vary ny olana fa le kapoaka ny olana zay mbo tataniko dia ireny araka izany ako ny fitsangatsanganany miaramanonja teny IMERIKASININA ho an'ny androany fahiny ny volana febroary ny taona 2024 izay ihany koa ary tomboky lahy sy tomboky vavy no mamarana tanteraka ny fotoanany fampalalam-bavao MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao tany an-tokantrano tany anaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahako ihany koa ny ekipa rehetra ny MBS niarana nomana sy niarana notosa izao fampalalam-bavao izao ny sampana fampalalam-bavao ny MBS ary mame fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray mandra-pionary tompoko